Isaliva fida na lewe Makana mitani walubuko Nufateka na mimana na lewe Makana mitani walubuko Bekuya na lewe Makana mitani walubuko Bekuya na lewe Makana mitani walubuko Faly magnano mbola tsaratsika jiaby zay mitanisy magnaraka hatrany ny onjam-peo radio Faniry Marie amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra fa vita soamantsara ny fanjava sacerdotaly sy ny la retraite izay nataonareo pretra-antsika eto amin'ny diocèse n'Antsiranana. Eo agnatin'izay indrindra dia manambahina antsika ato amin'ny radio Faniry Marie amin'izao fotoana izao dia mon père vicaire général, mon père Joita Edbert. Agnambara amintsika ny vaovaon'ny diocèse mikasiky ny hiraka ataon'ireo pretra sy ireo seminaristy ato amin'ny diocèse amin'ny ity taom-pikatroana 420 sy 720 ity. Magnano mbola tsara tsika jiaby indrindrandrindra nareo ato amin'ny radio Faniry Marie zay radio ny diocèse ary agnatin'izay koa magnano mbola tsara atsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ny radio Faniry mamintsika. Araka ny fantatsika ny volagna juillet dia fagnatanterahan'ny pretra ny diocèse ny mois sacerdotal izay nanomboka tamin'ny le 5 juillet ka mamaramparagna azy amin'izao zoma faha 17 ny volagna jolay. Voalohany indrindra dia isoragna izy Andriamanitra nagnampy sy nitantagna ary nitsimbina ame tombonandro nafagna tanteraka izany mois sacerdotal. Izay fotoan-dehibe ho an'ny diocèse andinigna ny fampandrosoagna ny fagnatsaragna ny fitoriagna ny vaovao mafaly agnatin'izay misy fiofanagna maro isaka ny karazany avy natao ary koa nitohizagna amin'ny retraite fiatagna maso ny vatsim-pagnahy hoenty miasa agny tanteraka ny fagnirahagna napetraka ny eglizy. Isoragna ianareo EOV magneragna ny diocèse izay nitondram-bavaka nanohagna amin'ny endriny maro samihafa indrindrandrindra zay ny fanohamagna ambavaka izany ka tontosa soamantsara izao ary mifaragna androany ny mois sacerdotal. Araka ny fanaontsika ary fantatsika isan-taogno rehefa tapitry ny mois sacerdotal dia magnirika ny eglizy, magnirika ny diocèse amin'ny alalan'ny évêque izay mpitandrina ny diocèse ka magnirika ireo pretrany agny amin'ny eglizy iraka izay agnatin'ny diocèse na ivelany satria misy ireo nahazo fagnirahagna agny ivelan'ny diocèse ka hatrany andafy ka amin'izao moa tonga ny fotoagna agnambaragna zegny fagnirahagna ho an'ireo pretrantsika ho an'ireo frèrantsika rehetrarehetra reo izay iasa magneragna ity diocèse ity ka tonga eto moa zahay no ny iraka zay nampagnirahagna amin'ny didy sy andraikitra amin'ny maha-vicaire général agnambara amintsika izao fagnirahagna nataon'ny évêque antsika ary nataon'ny église izao affectation diocésien 2026-2027. Atombotsika avy aty amin'ny église reny izy avy aty amin'ny église cathédrale izany hoe église iraka Sacré-Cœur de Jésus cathédrale Antsiranana. Ny mon père curé sady vicaire général ny diocèse dia mon père Bezamany Pero Gidelin. Izy no sady vicaire général no curé ny cathédrale. Agnisan'ny magnampy azy ao vicaire dia mon père Rahavagna Berkmas sady miandraikitra voalokany ny radio-ny diocèse mipetraka ao amin'ny cathédrale. Agnisan'ny vicaire magnampy azy ao sady miandraikitra ny fahasalamagna CDS zany dia mon père Bernard Vincent. Mbola ao amin'ny cathédrale ihany vicaire miara-miasa ao magnampy ny père Gidelin dia mon père Manambelo Sylvain. Mbola ao amin'ny cathédrale ihany vicaire miasa ao indrindrandrindra magnampy amin'ny didaiky dia i mon père Rahendry Manana
Sandra Herman. Ary mbola ao amin'ny katedraly ihany mon père mpagnampy akao i mon père Fahamanana Élysée sady magnampy any amin'ny aumônerie universitaire. Mbola ao amin'ny katedraly ihany mon père Benjara Elie Soarto vicaire ao amin'ny katedraly. Dia ny stagiaire zany hoe stage de régence dia i frère Stevino zay magnano régence ao amin'ny katedraly. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Notre-Dame de l'Assomption Tanambao Dego. Dia ny mon père curé mon père Razafindrametatra Eldorado sady miandraikitra ny catéchisme ato amin'ny diocèse no miandraikitra ny séminariste zany hoe accompagnateur diocésiane indrindra ny agny amin'ny propédétique Majunga sy ny grand séminaire agny Falerivo. Ny vicaire magnampy azy ao dia Rajanarivo Philippe sady responsable foncier amin'ny diocèse. Vicaire magnampy azy ao Randriamarolahy Germain agnisan'ny mpagnampy amin'ny diocèse amin'ny catéchèse ihany koa. Mbola ao amin'ny église Notre-Dame de l'Assomption zany rehetra izany. Dia mbola magnampy izy ireo ao koa ao amin'ny Notre-Dame de l'Assomption dia i mon père Simon sady préfet des études amin'ny grand séminaire Paul VI no aumônier de l'universitaire responsable ny formation permanente. Mbola magnampy azy ao koa vicaire amin'ny Notre-Dame de l'Assomption mon père Zanarivo Claudio vicaire ao amin'ny Notre-Dame de l'Assomption sady responsable aumônier diocèse Caritas Justice Paix amin'ny secteur avaratra. Mbola ao Tanambao amin'ny Notre-Dame de l'Assomption ihany koa mon père Abraham Victor vicaire sady aumônier ny olon-dehibe amin'ny diocèse ary koa aumônier F3. Ny frère miara-miasa amin'ireo ao dia i frère Jorio frère Régent. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Saint-Michel à Geoffreyville. Ny curé dia i mon père Beflo Young Fridano ary frère magnampy azy ao frère stagiaire magnano stage pastoral zany hoe efa navita théologie dia i frère Joarson Philippe. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Sainte Vierge Agnivorano Avaratra. Mon père curé mon père Jean-Claude Vial miandraikitra indrindrandrindra sady aumônier diocèse charismatique. Magnampy azy ao vicaire mon père Betombo Beoran. Église iraka Saint-Joseph Ambilobe. Mon père curé mon père Zafitombo Zibio ary miandraikitra amin'ny diocèse ny garde d'honneur. Magnampy azy ao Ambilobe mon père Antila Jean-Baptiste vicaire. Mbola magnampy ao Ambilobe ihany koa mon père Doasaka Claudien vicaire. Mbola magnampy ao Ambilobe koa i frère stagiaire manao stage pastoral dia i frère Bana Herman. Mikisaka atsika ao amin'ny centre agricole lycée Ambody Vasoa Saint-Galko Ambilobe. Tompon'andraikitra voalohany directeur dia mon père Razafinandrasana Bettina Alliance ary magnampy azy ao frère Fanivo Jean Donatien stagiaire manao stage pastoral zany miaraka amin'ny mon père Alliance ao amin'ny centre de formation ao Saint-Galko Ambilobe. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Sirama Ambilobe. Mon père curé mon père Bearenana Orlin ary vicaire magnampy azy mon père Étienne. Stagiaire eto
amin'ny Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Sirama, Tombosoa Jean Sebastiano. Mikesaka atsika amin'ny église iraka Masinda Josepha agnabo rano efasy. Mon père curé, mon père Zandro Malala Jean Baptiste, ary frère magnampy azy ao indrindrandrindra miandraikitra ny sekoly dia i frère Germana. Tsisy avosiva natongalona oriana tomitantana avokoa amin'ny fanjaka ilay Andriamanitra. Amizao tsika dia ikisaka agny amin'ny secteur Sava. Atombotsika ao zany ao amin'ny église iraka Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Sambava centre. Ny curé sady vicaire général ny diocèse mon père Johita Edibert ao amin'ny Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Sambava centre. Vicaire magnampy azy ao dia mon père Nouvé Raphaël. Wala magnampy ao Sambava centre koa mon père John Peti Jérémie sady miandraikitra ny diocèse verte amin'ny secteur. Magnampy azy ao koa mon père Leka Isaac Dimitri izay aumônier ny diocèse ny FT. Magnampy ao koa vicaire Besilmanana Zeraldo sady aumônier diocésien pour le dialogue interreligieux sady miandraikitra ihany koa ny radiofaniry ao Sambava centre. Ny frère magnampy ao Sambava centre zay manao stage pastoral dia i frère Tsireslahy Reno Doris. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Fomadiony Marie Antanifotsy Sambava. Mon père curé, mon père Ramalaza Angelo Rollin sady miandraikitra indrindrandrindra aumônier diocésien pour la famille. Magnampy azy ao mon père Joacin Commode miandraikitra indrindrandrindra koa ny aumônier diocésien famille franciscaine. Mbola magnampy ao Antanifotsy ihany koa mon père Randriamahalaza Jean-Jacques vicaire. Frère miara-miasa ao Antanifotsy manao stage pastoral dia frère B Jackson. Mikesaka atsika amin'ny église iraka Fomadiony indrindra ny Marie Antalahy Ambondro. Mon père curé, mon père Alpin. Vicaire magnampy azy mon père Vina Douglas. Mbola vicaire magnampy ao Antalahy Ambondro ihany koa mon père Josandre Patrick. Mikesaka atsika amin'ny église iraka Masinda Josepha Ankoalabe. Mon père curé, mon père Étienne Moracide sady aumônier ny VPKA sy OPM amin'ny diocèse. Magnampy azy ao vicaire Tida Pierre Vato aumônier mpagnampy amin'ny F3. Mbola magnampy azy ao vicaire mon père Léon Tovagi Hervé. Mbola ao Ankoalabe ihany koa vicaire mon père Tsirahonagna Hyacinthe. Frère stagiaire miasa ao amin'ny Masinda Josepha Ankoalabe frère Geoffrin. Mikisaka atsika amin'ny église iraka Saint-Étienne Ambomandroso. Mon père curé, mon père Razaka Jean Prisca. Vicaire magnampy azy ao Ambomandroso mon père Nava Roger. Ary mbola vicaire magnampy azy ao Ambomandroso ihany koa dia i mon père Yasi Florio. Frère Jean miara-miasa aminjareo akao frère Fenolahy Jean Emildo Vincent. Mikesaka atsika amin'ny église iraka Sacré-Cœur de Jésus Amboingy be. Mon père curé, mon père Ratefy Tsaramaro Pierre Flavien. Ary vicaire magnampy azy ao mon père B Jean Christian. Mikesaka atsika amin'ny église iraka
Immaculée Conception Andapa. Mon père curé magnampy voalohany akao dia mon père Boutlabe Gustave curé sady aumônier diocésien MDMK. Vicaire magnampy azy ao mon père Josandry Venance. Vicaire magnampy ao Andapa ihany koa mon père Ravelson Célestin. Vicaire magnampy ao Andapa ihany koa mon père Tsoesa Bertrand. Vicaire magnampy ao Andapa ihany koa mon père Tsali Jean-Yves. Ary mbola vicaire magnampy ao Andapa ihany koa dia mon père Feno Jean Stanislas sady aumônier diocésien ny scout zany hoe antiliny Madagascar sy faniliny Madagascar. Mon père Jean-Yves responsable ny radio Fagniry Marie ao Andapa. Mikizika atsika amin'ny église Iraka Sainte Jeanne d'Arc Ambala Manasy 2 dia mon père curé mon père Rabarjona Barthélemy. Vicaire magnampy azy ao Ambala Manasy 2 mon père Rasolondreny Valerio Christian. Ary koa mon père Ricolin Tombozandry. Izany rehetra izany no miasa amin'ny église Iraka. Ka izao kosa atsika dia hanogno ireo namiagna asa manokana dia atombotsika ao amin'ny petit séminaire Saint-Jean Apôtre Antsirana. Ny recteur ao amin'ny petit séminaire Saint-Jean Antsirana dia mon père Tsiazonaly Georges Luc Omer. Mpagnabe miaraka aminy ao dia mon père Rambelson Donatien. Ary koa ny frère Rezan miaraka aminjareo ao dia frère Kanty Evalin Cristal. Mikizika atsika amin'ny grand séminaire Paul VI Antsirana. Ny mon père recteur dia mon père Sylvain Bevaza. Ary magnampy azy ao amin'ny fampianarana indrindrandrindra izany hoe préfet des études mon père Zafisoratra Simon. Ny ao amin'ny archevêché Antsirana dia agnisan'ny voalohany ao araka ny fantatsika maha archevêché azy dia ny archevêque Benjamin Marc Ramarson. Dia miaraka mipetraka aminy ao dia Iatam Jean-Marie économe ny diocèse. Mipetraka ao amin'ny archevêché ihany koa i mon père Andriamparany Romialy izay didaike ny diocèse n'Antsirana. Ary tsy resy miandra Ena Jean-Luc izay miandraikitra ny projet rehetra atao amin'ny diocèse sady aumônier diocèse justice et paix. Ary koa ny frère Rezan miasa ao amin'ny archevêché dia i frère Tsiry Lisiano. Ireo rehetra nahazo asa manokana sady voatendry hiasa ivelany diocèse no ambarantsika eto. Isan'izany miasa ao amin'ny radio Fagniry Marie Antsiragnana izay mipetraka ao amin'ny cathédraly dia i frère Tsaralaza Donatien Rezan. Dia ny miasa agny ivelany izany hoe manao fidédenome. Isan'izany mon père Jomam Félicien fidédenome agny France amin'ny diocèse ny Belarge. Mon père Soavina Misaso magnano fidédenome agny Italie amin'ny diocèse ny Souza. Mon père Ralehaso Morel manao fidédenome agny amin'ny diocèse Clermont-Ferrand en France. Mon père Rabesson Olivier manao fidédenome agny amin'ny diocèse ny Clermont-Ferrand agny France. Mon père Randrianahasina Théogène manao fidédenome agny Italie. Misy ireo mon père mianatra na ny eto Madagasikara na ny agny ivelany. Dia ireto avy izy ireo: mon père Bemarohavagna Frédéric mianatra ao Ambatoroka Antananarivo.
Mon père Rahar Malala Jean Rodolphe mianatra agny amin'ny France. Mon père Tafita Donatien mianatra agny Roma Italie. Mon père Jean Giono mianatra agny Torino Italie. Mon père Girio Marjak mianatra ao amin'ny CM Ambatoroka Antananarivo. Frère Cyprien mianatra mikasiky ny agricole sy élevage ao Bevalala Antananarivo. Frère Benjamin dia mianatra momba ny fambolena sy fiompiana ao Bevalala Antananarivo. Mon père Totizafy Jean-Louis miandraikitra ny F3 national zay mipetraka ao Antanimena Antananarivo. Mon père Betalata Michel Gérard aumônier ny sœur bénédictine monastère ao Geoffreyville. Zay sy zay zany ho an'ireo nahazo asa manokagna ho an'ny diocèse. Ho an'ireo mon père religiose zay miasa ato amin'ny diocèse dia ao amin'ny église iraka Christy Roi Antsiragno dia mon père Vincent, mon père Augustin Rakotoarnoso ary mon père Bonald zay aumônier prison zany hoe ACP. Ao amin'ny église iraka Saint François d'Assise Mahavokatra Antsiragno dia i mon père Herman, mon père Lazariste, izy no curé sady aumônier tanora marial Vincentiane amin'ny diocèse. Magnampy azy ao mon père Martigny, vicaire, ary koa mon père Alizafy Prudence. Ao amin'ny église iraka Saint Paul VI Antsiragno zay iandreketany mon père jésuite dia i mon père Jiovory Julien curé ary mon père Xavier vicaire no sady miandraikitra ny aumônerie universitaire Antsiragno. De ny ao amin'ny Victoire Rasoamanarivo dia mon père Spiritain, mon père curé, mon père Boniface ary vicaire magnampy azy mon père Cyril. Ny ao amin'ny séminaire foyer Broutier dia mon père Feno Félicien. Ny ao amin'ny église iraka Sainte Vierge Antsahalaka zay iandreketany mon père Carme dia i mon père Herno curé ary mon père Titiano no magnampy azy ao. Ny ao amin'ny toeram-pamokarana fambolena sy fiompiana ny mon père Spiritain ao Agnivorano amin'ny agnarany hoe Goshen dia i mon père amiral no mitantagna azy ao. Averigna amintsika ary ampatrahivigna ambara amintsika mazava tsara ireo pretra miaradia amin'ny rafitra misy ato amin'ny diocèse zany hoe amin'ny aumônier sy ny aumônierie zany. FT mon père Leka Isahaka Dimitri, aumônier liturgie JIC sy ACI dia mon père Tsiazonaly Zorza Lik Omer. MDMK mon père Boutlabe Gustave. Garde d'honneur Sacré-Cœur de Jésus mon père Zaftombo Zibio. Aumônier université
zafisoratra Simon, père Élisée ary père Xavier. Amin'ny MCCP, mon père Jovory Julien jésuite. Aumônier Tanora Marial Vincentiane, mon père Herman Lazariste. Aumônier F3 diocèse, mon père Abraham Victor, magnampy azy mon père Tida Pierre. Aumônier ny olon-dehibe amin'ny diocèse, mon père Abraham Victor. Aumônier ny vovonany tanora dia mon père Rahendrimanana Sandra Herman. Amin'ny vovonany ankizy zany hoe VPKA sy OPM, mon père Moracide Etienne. Vomière ny fianakaviana amin'ny diocèse, mon père Ramalaza Roulin. Aumônier des hôpitaux zany hoe CDS, mon père Vincent Bernard. Aumônier Caritas amin'ny secteur nord dia Zanarivo Clodio, fa ny amin'ny diocèse mon père Iaina. Aumônier charismatique amin'ny diocèse, mon père Vial Jean-Claude. Ary aumônier dialogue interreligieux, mon père Bessilmanana Géraldo. Ary aumônier famille franciscaine, mon père Jossin Commode. Aumônier scout Antille Sifanilo, mon père Fénozan Stanislas. Aumônier bénédictine Zofreville, mon père Betalata Gérard. Aumônier ACP, mon père Bonal. Ary ny projet si diocèse vert amin'ny diocèse dia mon père Siris Miandra Ena Jean-Luc. Ireto avy ireo navita ny stage de régence ka andeha hiakatra agny Antananarivo hanao ny théologie. Isan'izegny frère Benjara James, frère Besianaka Geraldo, frère Fenolaza Martino, frère Fety Andriamanana Mandela Samson, frère Géraldin, frère Germain Guénolé, frère Harson Abdallah Célestin, frère Noumenjanahari Ephraim, frère Ramandimpson Jean de Dieu, frère Razana Jatovo Olien Chandrino, ary frère Sonina John. Zay zany ny frère navita stage de régence ka andeha hanohy théologie agny Falerivo Antananarivo. De i frère Glady mbola namandreo anohy agny amin'ny grand séminaire théologie Falerivo Antananarivo. Zay ngamba ny fanendrena ato amin'ny diocèse amin'ny ty tampikatrohana 420 sy 720 ka mankasitraka mankateligny amin'ny faharetantsika naharaka ny heno ary mirarasoantsika jiaby mba samby ahitany soa araka zay fanendrena zay ka idrindragna vokatra mahasoa ho an'ny diocèse sy ho an'ny église iraka ary ho an'ny église magneragna ny tany. Merci. Bekuya na lewe matanya mitani bolumuku. Bekuya na lewe matanya mitani bolumuku. Alisa riba fide na lewe matanya mitani bolumuku.